Fandeha pitaramasina kely sika resaka izay baolina kitra izay ihany mikasika ny ekipan'ny Dretmada izay nandeha niatrika ny fifaninanana fidinana tompon-dakeran-tany manlatsaka ny 13 taona ny mondial pupille problème ny fahafantarantsika azy raha ny vokatra araky ny nampitany namana Norbert Kotmalala azy dia larana faha 530 no azo n'ity ekipa ity mbola misy anefa ny fifaninanana izay hoatrehany manomboka raha mipitso indray. Narana faha 530 tamin'ireo ekipa 27 mpandray anjara ny Dretmada taty amin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra sokajy lasaky ny 13 taona. Teto amin'ny tanàna ny Douarnenez no niatrika ny lalao fanintsanana atao anaty vondrona ny Dretmada izay ndray tarika tamin'ny Nancy Lorraine, Le Havre, Buenos Aires avy any Argentine sy Noginsa avy any Russie ary ny Erso avy any Belgique. Mitady avy eto Frantsa, ny Saint-Nazaire avy eto Frantsa ary ny tsika voafatany Douarnenez. Narina fahadimy nosy ny Dretmada tao anaty vondrona izay nanana isa 13 rehefa nahavita fandraisana efatra izay nandresy any Noginsa avy any Russie tamin'ny isa 4-0, nandresy any Buenos Aires avy any Argentine tamin'ny isa 4-0, nandresy ny ekipa voafatany Douarnenez tamin'ny isa 2-0 ary nandresy ny ekipa ny Erso avy any Belgique 2-0. Faharesena telo kosa dia nanoloana ny Le Havre 2-0, nanoloana ny Nancy 3-0 ary nanoloana ny Saint-Nazaire 2-0 ary Atsahala tamin'ny Tarba 8-0. Teo amin'ny andro farany tamin'ny fanintsanana no tokony hotafita amin'ny ampavalon-dalana ny ekipan'ny Dretmada raha tokana vita fandraisana telo. Roa ihany nefa no azo ka dia nametraka n'ity ekipa ity ho eo amin'ny laharana fahadimy. Tamin'ny ankapobeny dia tsara ny vokatra raha fandraisana anjara voalohany hoy mpanazatra ny ekipan'ny Dretmada. Mafy ny lalao taty amin'ny mondial pupille, mpilalao malagasy roa no voadona ka nisy faharasana dia ilanina ampiandry katokazo sy nambintso vodilarana. Rehefa nahazo ny fitsabona sahaza nefa izy mirahalahy reto dia afaka nanohy ny lalao hatramin'ny farany. Isan'ny mpilalao tena nisongadina nandritra ny fanintsanana Landry irakiraka mpanafika sy Robinho irakiraka mpanafika ary manda vodilarana vy. Isan'ny mpilalao tsy napozina kosa nefa nahavita dingana lehibe taty amin'ny mondial pupille dia Yannick izay 22 taona monja kanefa dia nanay anjara sady tamin'izany mondial pupille izany. Isan'ny olana natrehan'ny mpilalao malagasy ihany koa taty amin'ity fifaninanana ity ny tsy fahazaran'izy ireo ny atsika mamirifiry ka dia hitaonana hinana ny mpilalao izany rehetra izany. Mitoy ny dian'ny Dretmada ny oalina no iverina any Paris délégationna ary rahampitso maraina kosa no anainga indray ho any Grenoble hiatrika ny tournoi international ny Crolna ny 20 sy ny 25 mai ho avy izao. Fety be nampitolagaga ireo mpilalao malagasy sy filaharam-be nandraisan'ireo mpandray anjara rehetra no namarana ny mondial pupille teto Plomlin. Teto ihany koa no fotoana ny fanerasarany ny mpilalao rehetra mandray anjara tamin'ny faninanana ity eo ny fotoana ifanakalozan'ireo mpilalao fahatserovana. Araka ny nambarany Andriamatoro Ansorifin izay filohan'ny Dretmada dia afa-po ny tenany tamin'ny dingana vitan'ny ekipa tamin'ny fandraisana anjara voalohany ity. Nanambara ihany koa ny filoha Ansorifin fa handray anjara amin'ny mondial pupille sokajy zazavavy ny Dretmada amin'ny taona ho avy. Ko manao antso avy amin'ireo tovovavy kely mpilalao baolina kitra anatevina izany ekipan'ny Dretmada izany satria manomboka izao ny fanomanana izany mondial pupille 13 izany ho an'ny sokajy zazavavy. Tamin'ity taona ity no nanomboka andihany voalohany amin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy zazavavy latsaky ny 13 taona ity. Izay ilohany vaovao azo ampitaina namana mbola tiana rivisaona amin'izao alina izao azo lazaina fa dia mangatsiaka aloha ny andro kanefa na izany naty izany dia izay ny iainany rehetra aty Plomlin. Norbert Kotmalala mampita ny vaovao ho an'ny fandarana mahery amin'izao alina izao.